Resabe tsy mety vita moa ity resaka base Toliara ity ary efa ela moa izay no nisy olana teo amin'ny vahoaka tany an-toeranany manoloana ity resaka base Toliara ity ary fantatra izany tamin'ity herina ary fantatra izany tamin'iny herinandro lasa iny fa nahafatesan'olona ity resaka base Toliara ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino vidimy like ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba onona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny raharaha base Toliara no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mara vola miranty dona malalaka ny fanehoan-kevitra ao Madagasikara ary tena demokraty Madagasikara eo ihany koa ny fahalalàn'ireo mpanao gazety izay mampita ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny minitry ny serasera sy ny kolotsaina raha ny lahatsoratra izay navoaka ny dépêche informative tantara tamin'ny andro ny 12 septambra iny nefa milaza moa ireo mpanao gazety vahiny fa antsonjay hatrany nefa no iainan'izy ireo raha tao Madagasikara toy ny izay nihatra tamin'ny Pauline Letrokiny RFI sy ny Gaël Borgian TV5 Monde izay nasainy fitondrana nosoloina noho ny vaovao navoakan'izy ireo momba ny raharaha ambohy malaza iny isan'ireo niharany raha matahora ihany koa ny mpanao gazety maro tao Toliara tao noho ny resaka raharaha base Toliara izay tao Benesy sy ny maro hafa izay efa tsy tany saina intsony eo anatrehan'izay resaka demokrasia sy ny fanehoan-kevitra malalaka izay hatrany dia niteraka resabe moa ity raharaha base Toliara ity tato ato zay tsy voandroany ity raharaha base Toliara ity no nahitany resaka etijeroa ny amin'izay hoe Fanoherana satria maro ireo zay manositra tanteraka an'ity tetikasa base Toliara ity fa misy kosa ireo izay tena mankasitraka ny hisokafany sy ny handehanany ity tetikasa base Toliara ity any an-toeranany hany ka lasa mivaky roa tanteraka ny mponina any an-toeranany amin'izao fotoana izao ao ireo izay manositra ary ao ireo izay mankasitraka an'izay hisokafany base Toliara izay ka lasa mifandrifatra sy miady an-trano ireo mponina any an-toeranany manoloana ity raharaha base Toliara ity hatrany ka tanteraka amin'ny Lehilahy voalaza hoe zarazara ho anjakana hatrany zany ity raharaha misy any an-toerana ity amin'izao fotoana izao satria nivoaka samy voaka ihany no mifandona ary tsy vitsy no efa nahita faisana amin'izay fifandona nivoaka samy voaka izay tany an-toerana tany manoloana an'ity raharaha base Toliara ity hatrany profony izany zao nitranga izay niseho tao Benesy tao ny amin'ny mahakasika an'ity raharaha base Toliara ity hatrany satria fantatra mantsy fa nisy olona Iray izay mpikambana Iray ao amin'ny mazoto Maty Voatifitry ny mpitandro filaminana noho ny fanoherana an'izay base Toliara izay mpikambana Iray ao mazoto Maty Voatifitry ny mpitandro filaminana tao Benesy tamin'iny herinandro iny raha loharany vaovao hatrany nanatona ny tanàna Iray antsoina hoe ampasy magniliky zana tanàna Benesy commune Nankilymalinika ireo mpitandro filaminana mixa ka nitifitra vetrany no nataony rehefa ankaiky hiditra ny tanàna izy ireo vokany tovolahy Iray izay manodidina ny 30 taona no voatifitra eo amin'ny lohany nandritra izany rehetra izany marina fa mbola miafina any anaty ala ireo vatan-dehilahy izay manositra ny fitrandrahana fasimainty ataon'ny base Toliara noho ny savahao ataon'ny mpitandro filaminana azy ireo any an-toeranany amin'izao fotoana izao tsy nangalatra nefa maty voatifitra noho ny fitiavan-tanindrazana io ny fanehoan-kevitra anireo zay solotena any an-toeranany tsy marina izany resaka fanaovana fanakanana ankehitriny izany hoy ny raim-pianakaviana Iray raha nitondra ny fanazavana fa ny tanindrazana no arovan'izy ireo ao anatin'ny fanoherana ny base Toliara ka izay no antony nahatonga an'izao fahafatesana sy fitifirana izao satria voalazan'izy ireo fa maty noho ny fanoherana ny base Toliara ity Lehilahy ity melohy ny cellule de crise diovy Madagasikara nitranga famonoana olona tao Benesy taorian'izay fahafatesan'olona izay manotra tanteraka ary manameloka ny fampiasan-kery nataon'ny mpitandro filaminana ka nahafaty ny Iray amin'ireo mahery fo izay mpiaro tanindrazana ao Benesy commune Nankilymalinika ny avy eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara sampana Toliara
lavin'izy ireo ankititsy rano ny filazana fananao fanakanana ankeriny na asandahalo ao amin'ny commune Ankilimalinka ireo mpikambana mazoto sy ireo olona izay manohitra ny fitrandrana Fasimainty izay efa amambolana maro no ny afina anaty ala no ny savahao ataon'ny mpitandro filaminana azy ireo any an-toeranany. Ireo mpitandro filaminana izay efa amambolana ihany koa no ny toby any an-toerana ary efa najoron'ireo ny voromahery lazain'izy ireo ho andrimasom-pokon'olona ka sarotra ny hinona ny hoe hisy hasahy hanao kidnapping ao an-toeranao. No amafison'izy ireo ihany koa ny fitongilana ny mpitondra manoloana ireo hetsika rehetra mandidina ny fitrandrahana toy ny tao soamahamanina izay najanona rehefa nisy tolona nataony fokon'olona nefa ny ao Ankilimalinka dia miafara amin'ny famonona sy fandatrana ireo mpitolona rehefa tsy mankasitraka ny fitrandrahana ataon'ny bazy Toliara ho izy ireo hatrany handefa hiraka any Benesy ny avy eo anivon'ny cellule de crise amin'izao fotoana izao hijery akaiky ny tena zava-misy marina manoloana ity raharaha ity. Midika izany fa tena mbola mafana ity tedraharaha bazy Toliara ity any an-toeranany amin'izao fotoana izao na dia efa ela aza no nandrenesana an'izay savorovoretitsiro izay ny amin'ny mahakasika any ity resaka bazy Toliara sy ny fanoherana ity hatrany ka dia andrasantsika eto ara ny fanazavana sy ny tohiny amin'ireo izay tompon'andraikitra manoloana any ity raharaha bazy Toliara ity hatrany. Moa ve mbola hanohy ny tolona hatrany ireo izay manohitra an'ity raharaha bazy Toliara ity sa hijanona ny tolona taorian'izao nahafatesana ny naman'izy ireo izao vokatry ny tifitra izay nahazo azy zay tao anatin'ity fanoherana bazy Toliara ity hatrany ka dia izay indrindra no andrasantsika amin'izao fotoana izao ny amin'izay mety hitohizan'ny tolona na ihany koa no mety hiafaran'ny tolona manoloana an'ity raharaha bazy Toliara any an-toerana ity satria tena mbola mahamay ny toedraharaha ny eo amin'ity resaka bazy Toliara ity any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.